Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy anapaka amintsika rehetrarehetra amin'ny alalan'izao vidéo ataontsika mivantana izao ao anareo izay manaraka on diffère ihany koa dia tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Amen. Ny lohahevitra ho resantsika sy fampizarantsika androany dia mikasika ny taom-baovao Jiosy izany. Na lay antsona amin'ny teny fototra Hebreo raha ny famakiana baiboly Roch Hachana izay no hitondrantsika lohahevitra sy akatsika fizarana fifampizarana hijerentsika hevitra ara-panahy sy andraisantsika lesona avy amin'Andriamanitra Tsoto amin'ity andro anio ity. Vavaka arsika ho voninahitran'Andriamanitra ray Tsoto sy Jesosy Kristy zanany. Saotranao zay tompo raha mbola nomenao an'izao fotoana izao mankasitraka betsaka ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny teny. Ny teny dia ianao ray Tsoto, ny teny dia atao an-danitra tao ny teny ilay tonga nofo nonona taminay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ny voninahitra dia miendrika zanaka lahy tokana. Mangataka anao tompo araka ny efa fanatrehanao anay hatrany amin'ny alalan'ny teninao izay ho zaraina sy fampizarainay eto. Isy fahatsapana avy aminao amin'ny alalan'ny fihetsehanao any amin'ny tontolo tsy hita maso any dia ianao teny izany no mihetsika. Sanatria teny tahaka ny kabary na sanatria teny tahaka ny tononkalo no teny izay fampizaranay fa teny tena fihetsehanao ao anatin'ny misteriny tsy hita maso sy eo amin'ny zavatra izay hatrehanay fiainana andavanandro dia ahafahanay mandray ny herin'izany teny izany. Miandrandra zavatra betsaka amin'ny alalan'ny teninao izay tompo transformation, transfiguration ihany koa ny métamorphose mivantana na akolaka dia tononiko sy proclameko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho eo amin'ny fiainanay dia midika voninahitra fanapahan'ny tontolon'ny sitraponao mandray izany izay asokafanao amin'izany ny mombanay rehetra. Alleluia. Ny anaran'i Jesosy Kristy ny tomboka sy anjany vavaka izany. Amen. 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 Finaritra raha lasa ranabavy mamangy atsika amin'ity lohahevitra anankiray ity izay nomeko ny lohateny hoe taom-baovao Jiosy fa ny taom-baovao Jiosy dia tahaka ny taom-baovao rehetra ihany taom-baovaontsika malagasy taom-baovao an'ny zareo sinoa. Ny tinambara amin'izay dia hoe ny taom-baovao raha faritana tsotsotra dia misy ny taona izay nodiavina dia mandihy taona vaovao. Dia amin'iny fandiavana ny taona vaovao iny fiandohan'ilay taona izay hitsahana sy hiainana premier jour, deuxième jour, ainsi de suite. Amin'iny dia misy ny firarian-tsoa isan-karazany, ny fitsofan-drano isan-karazany, teny mamy isan-karazany. Mirary soa ho lasan'iny taona lasiny daholo eny ny ratsy rehetra sy ny sisa rehetra. Dia izay ny fanamariana n'ilay hoe taom-baovao. Dia miaraka amin'izay ihany koa ny sakafo repas de communion iarahan'ny fianakaviana dia ao anatin'izay samy ao daholo ny fitsofan-drano isan-karazany, ny firarian-tsoa, ny zanaka ray aman-dreny, ny mpiavana sy ny sisa rehetra mifanatitra izay fanaterana toy ny cadeau sy ny sisa ho an'izay manana moyeny amin'izany. Izay zany ilay endrika entina manitsaka ny taona vaovao. Izay zavatra izay dia tovizan'ny isam-poko sy isam-pirenena rehetra na ny babiloniana na ny tsy babiloniana araka ny kalandriany avy. Fa ny lohahevitrintsika dia hoe taom-baovao Jiosy. Eto anefa ny tiako hitondrana fanindrina kely vetivety hoe ny taom-baovao Jiosy ny fety Jiosy satria ny taom-baovao Jiosy dia ao anatin'ny parenthèse hoe fety Jiosy. Ny fety juive dia ao anatin'ny fifaneken'Andriamanitra Tsoto amin'ny vahoaka Israel. Satria, amen, Andriamanitra rehefa mametraka fanekena amin'ny zanak'olombelona izy, ary araka ny lohahevitra eto hoe fifanekena tamin'ny vahoaka Hebreo, fiangonana Hebreo, firenena Israel, dia mitohy amin'ny resaka rindram-pamonjena izay. Mitohy amin'ny resaka salut izay, mitohy amin'ny resaka vie éternelle izay na mivantana na akolaka.
mivantana izy a manome faminaniana Jesosy Kristy, satria izay ilay ambara any amin'ny baiboly hoe fanambarana an Jesosy Kristy any fanahy ny faminaniana. Ankolaka izy a dia acteur ny firenena Israela ny vahoaka Hebreo dia ireto vahoaka Hebreo acteur sy actrice ireto no entin'Andriamanitra élément anehoana eo le mahankolaka an'le izy fa préfiguration an'ny famonjena kisary ho avy ambara-patonga any amin'le hoe tanteraka Jesosy Kristy sy ilay salut famonjena fahasoavana no entiny teo amin'ny hazo fijaliana. Izay le resaka ambarantsika sy tsindritsika eto hoe ankolaka ilay izy. Eto amin'ity Taom-baovao Jiosy ity dia misy ny zavatra be da be araka ny Torah fa tsy ho voatanisantsika eto izay fa ho resantsika tsotsotra hoe inavy no tsy maintsy tsindrina ao anatin'izay resaka Taom-baovao Jiosy izay ankalazaina sy fetena rindran-damina araka ny fanekena fifanekena milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy sy ny didiny amin'ny Israely raha vo resaka fanekena dia fifanekena amin'ny taranaka mandrakizay ankehitr'io tamin'ny fotoana nilazany Yahweh Elohim tamin'ny alalan'ny mpaminany tamin'ny vahoaka Israela dia izao no fanekena tsy maintsy tandremanareo anio ankehitriny ary mandrakizay sy ny taranakareo any amin'ny Torany misy an'izany fanambarany Yahweh Elohim izany amin'ny alalan'ny mpaminany any mety hoe mpisorona mety hoe mpanjaka mpaminany any io ohatra hoe ry Mosesy sy ny sisa rehetra. Dia izao ny endrik'ilay taom-baovao juive taom-baovao Jiosy taom-baovao juif. Ity Roch Hachana ity raha ny calendrier izay iainantsika dia ny 15 septembre teo no nankalazany zareo Jiosy azy ity ary ny 15 septembre alina ary ny tapitra 17 septembre alina 2023 teo izany. Isika moa zao dia mbola ao anatin'ny mamaraparana ny volana septembre. Ny Roch Hachana dia ao anatin'izay hoe rita fankalazany zareo Jiosy azy izay dia misy ny famakiteny ataon'izy ireo rehefa tonga io vanim-potoana io fanamariana an'izay Taom-baovao Jiosy izay. Dia vakina amin'izany ny resaka lohahevitra araka ny contexte naissance fahaterahana. Zay ny tapany voalohany ary ny tapany faharoa ao anatin'ny famakiteny dia ny famatorana. Rehefa mamaky ny baiboly zareo ao anatin'izay contexte hoe naissance sy famatorana izay dia mandray toko sy andininy ohatra. Naissance raha mamaky ny Genesis toko 1:20 isika fa ianao dia afaka mandefa izay toko sy andininy afaka raisinao araka ny famangin'Andriamanitra tsy to anao eo ampamakiny. Important be zavatra lazaiko zay fa idirantsika rehefa avy eo ny tsiprian'ny tsotrany amin'izay. Rehefa mamaky ny Genesis toko 1:20 ohatra fahaterahany Isaka dia miaraka amin'izay ihany koa teraka Agara Ismaël. Agara niteraka ny Ismaël, Sara niteraka ny Izaka. Fantatsika fa Izaka dia zanaky ny teny fikasana. Agara dia classé ao anaty fonoteny hoe andevo, fanandevozana. Ireo roa ireo dia mifanipaka ary préfiguration an'ny fahaterahana tamin'ny vanim-potoana. Ilay fifanipahana asa tadidinareo fony Jakoba tao an-kibo dia nisy zanaka anankiroa ny fandaka. Izay le resaka teny fikasana sy andevo. Izay ihany koa dia manome image an'ilay hoe misy anankiray naissance ho amin'ny teny fikasana dia misy anankiray fatorana ligature amin'ny teny baiko
prononcena sy atao fanambarana atao anatin'ity resaka fanindrina sy commémoration, mialatsiny amin'ny tenan'izay hoe commémoration izay amin'ity resaka Roch Hachana ity, Taom-baovao Jiosy ity. Eto isika dia mametraka sady ny lanja fahasamihafana amin'ny taom-baovao izao tontolo izao sy ny taom-baovao mirazotra ao amin'Andriamanitra tsy tony. Averiko tsara ho eo fa ny vahoaka Israel izay préfiguration isika izay mitolona amin'Andriamanitra satria azadino ilay Jakoba atao anatin'ny nofy. Tsy ataoko Jakoba intsony anaranao fa ataoko hoe Israel. Israel. Satria tsy nitolona tamin'olombelona ianao, tsy nitolona tamin'ny vatana makazo ianao, tsy nitolona tamin'ny zavatra tsy misy ianao fa nitolona tamin'ny anjely sy Andriamanitra. Israel. Donc izany zay le valan'ilay préfiguration nambarako teo sady fanazavana tsotsotra ihany koa hoe raha miresaka Israel zany isika dia miprevoir sy mipredire an'izay olona rehetra tafiditra ao anatin'izay dimensiona izay. Amen. Mitolona amin'Andriamanitra tafiditra ao anatin'izay fahabolana resantsika izay hoe mitolona amin'Andriamanitra. Dia ilay tolona eto dia resaka combat spirituel. Ilay tolona eto dia resaka vie éternelle. Amen. Ilay tolona eto dia manome image an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Hatrany amin'ilay hika farany. Amen. Hoe Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia nahatonga ny izao tontolo izao ho maizina, nahatonga ny herin'ny lanitra ho niozongozana. Zay ilay bataille izay, zay ilay tolona izay, resaka vie éternelle, ny tritra ny lamba atao amin'ny tempoly. Izany hoe tsy misy isony ny séparation anao amin'Andriamanitra tsy tony. Izay ilay tolona izay. Ny olona anankiray tafiditra ao anatin'izay dimensiona izay, ao anatin'izay ady izay. Amen. Izy no Israel. Fa ity taom-baovao resantsika eto ity dia miprevoir sy mipredire manome image an'izay zavatra resantsika rehetra izay. Azadino fa ao anatin'ny taom-baovao rehefa tonga ny taom-baovao sy ny zavatra tahaka an'ireny dia firarian-tsoa no ambara. Fa ilay firarian-tsoa tsy midika hoe ao anatin'ilay soa isika fa irariana. Ary ao anatin'izay dia tenenina daholo ny zavatra izay rehetra mety ho pozitiva. Fehiny izany dia au niveau an'ny saina sy ny fieritreretana sy hoe ny émotion ako no manambara sy miproclamer. Izay dia efa zavatra tsara satria midika fa tafatoetra ao amin'Andriamanitra ny olona anankiray, ny mpino anankiray, ny tokantrano anankiray, ny ankonana anankiray, ny firenena anankiray, ny fianakaviana anankiray. Amen. Zava-dehibe zay fa tsy hoe zavatra tsy misy dikany akory. Fa tsy midika ho eo fa efa ao anatin'ny soa isika. Fa kosa miproclamer an'ilay firarian-tsoa. Dia mitohy isika amin'ilay hoe inona avy ny zavatra tsindriana sy ambara atao amin'ity resaka Roch Hachana ity. Ambara ao anatin'izany hoy ao araky ny vaky teny ny resaka fatorana sy ny resaka naissance. Izay hoe naissance sy fatorana izay dia azadino fanamanambara zavatra maro be mihitsy. Nisy naissance Jesosy Kristy fiainana mandrakizay. Fa niaraka tamin'izay ihany koa nefa dia mbola ny proclamer ihany koa ilay naissance fiainana mandrakizay Jesosy Kristy. Nanambara izy hoe ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Zany hoe miaraka amin'ilay naissance dia mbola eo foana ilay fatorana. Ary zay ilay niteneniko teo hoe ity resaka taom-baovao ity dia resaka soa hoe faniriana. Dia ambara ao anatin'ny faniriana, ambara ao anatin'ny teny soa, ambara ao anatin'ny tsodrano sy ny firarian-tsoa, fa tsy hoe akory efa aki. Efa ao anaty firarian-tsoa isika, efa ao anatin'ilay soa isika, efa ao anatin'ilay fiainana mandrakizay isika. Fa na izany na tsy izany dia mametraka ny herin'ny fanantenana isika eo zany, mametraka ny herin'ny finoana isika eo zany. Finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana ilay salut, Andriamanitra dia fitiavana,
no lehibe indrindra. Amen. Azonareo ve? Dia mivelatra bo io ao ny firesahana sy ny fanambarana araka ny toko sy andiny selon any cas par cas atsika tsirairay avy fa ny an'ny Jiosy eto dia raha maka ny Genesis toko 1:20 izy sy ny 2:20 ny resaka naissance sy ny fatorana izay mivelatra be hoy ao dia afaka ihany koa ianao midetaille satria izay le fiarahana amin'Andriamanitra tsy toa. Enao no mandray ny révélation, amen. Enao no maheno ny fahatsapana, alleluia. Enao no miaina ao anatinao araky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy toa. Dia izay no renao sy tsapanao dia manambara n'ilay naissance ianao, taom-baovao. Ary manambara n'ilay fatorana ihany koa ianao hoe inona avy ny zavatra mbola mamatotra anao, amen. Fahatsapanao. Zay fahatsapanao zay anefa dia tsy maintsy hoe manana ny relation amin'ny Jesosy Kristy ianao tahaka ny vahoaka Hébreo, ny vahoaka Israela izay nanana ny relation tamin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny fanekena, fifanekena, alliance. Dia miaina taom-baovao Jiosy izy ireo, taom-baovao Israel, vahoaka ny tolona tamin'Andriamanitra araka ny fiantsoana azy ireo. Dia izay no mampiavaka anao amin'ny taom-baovao an'izao tontolo izao izay mijanona tsotra fotsiny ihany hoe resaka festin, resaka fetara, resaka tsodrano, tsy misy tanjona, salut, tsy misy tanjona mandrakizay, tsy misy orientation vers la vie éternelle, tsy misy principe biblika sy izay afaka anampitsika amin'izay zavatra nambarantsika izay. Alleluia. Mazava ve? Averiko indray izany fa eo no mampiavaka anao satria anao dia manana lien amin'Andriamanitra tsy toa. Misy an'ilay cordon izay tapaka tao amin'ny sahanidena naverin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy, izay cordon izay tafiditra ao anatin'ny branche no ateraka indray ianao, fofombady vady ho ampakarina. Dia Andriamanitra tsy toa no manokatra ny fisainanao sy ny fieritreretanao ao anatinao. Dia misokatra izay fahitanao izay, izay vision izay. Dia miaina taom-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy ianao selon ny principe. Tsy plagia fa fiainana. Tsy usurpation fa Andriamanitra no misy révélé ao anatinao. Dia ilay aloka nampiainana ny vahoaka Jiosy, taom-baovao Jiosy, io no décortiqué ao anatinao voavofy. Dia manomboka ianao miproclamer sy miprononcer naissance, fiainana mandrakizay ao anatinao, manoloana ny zavatra mamatotra anao. Misy teny fikasana. Né de nouveau ao anatinao, misy fiainana mandrakizay mitsiry sy semence mifoa ao anatinao, mitsiry. Hitondra anao any amin'ny vie éternelle. Dia miaraka amin'izay ihany koa dia manomboka mideta ihany karazana fatorana rehetra ianao. Izay no mitondra any amin'ilay hoe indro avozoko ny zavatra rehetra. Azonareo ve? Amen. Raha misy olom-baovao amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha. Lasa tsy misy intsony. Izay ilay taom-baovao. Isy fiavozana, isy fanavozana, isy restauration divine no tanteraka ao anatinao. Fa izay zavatra izay dia tsy maintsy mandalo déchirement, zay le fatorana, tsy maintsy mandalo fahatapahana. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Vao izy avelao andeha, misy zany délivrance, fietsehana tsy hita maso any anatinao any. Misy zavatra itsitsitra be da be. Zay ilay resaka fatorana, teny fikasana, zanaky ny teny fikasana sy ny zanaky ny andevo mifanipaka ao anatinao. Ny nofo manohatra ny fanahy. Alleluia. Mazava teo
Hoy ateo be da be ny verset biblika afaka raisinao tahaka an'izany koa zao ihany any amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany vao manomboka mamaky ny bokin'ny Samuela atsika ny fomba naterahany Samuela mpaminany zanakiana ny vadiny dia nampirafy tratra ny tondromaso teo amin'ny ankohonana Hébreo Jiosy izy. Zay le fatorany ligature voafatotra tamin'izay fahoriana izay ihany. Fa nandalo taom-baovao fiainana ihany. Ity vehivavy mpampon'Andriamanitra niara-ny fatorana fijaliana famparafesana tsy fananananaka voatondromolotra teo amin'ny firenena Jiosy. Tahaka n'ilay ka Sahara naissance Isaac. Fa niaraka tamin'izay rehefa tonga ny taom-baovao tao anatin'ilay ankonana dia nisy fiainam-baovao, nisy teny fikasana tonga, nisy zanaky ny teny fikasana. Lay ankonana mihitsy ny lasa terrain ny teny fikasana. Zay lay taom-baovao principe tian'Andriamanitra ampiainana antsika fa tsy lay rituel fankalazana isan-taona. Fehin'izany atreo aloha amin'izay teboka voalohany fanazavana izay dia lay lien amin'Andriamanitra tsy toa dia miantoka an'izay naissance ao anatintsika izay araky ny teny fikasana amin'Andriamanitra. Mila né de nouveau ao anatintsika zany zay teny fikasana izay. Azadiny fa tao amin'ny sahanedena isika dia nomen'Andriamanitra teny mamy fikasana ho antsika hoe ny azo manitsamboa rehetra dia ho finanana ho anareo manjaka amin'ny zavaboary rehetra tao amin'ny sahanedena. Fa nisy fatorana tao. Lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Préfiguration ny Satana. Ireo zavatra roa ireo dia eo amin'ny fiainantsika foana. Ary rehefa tapaka tamintsika lay lien tao amin'Andriamanitra tsy toa dia nisy endrika taom-baovao indray nentin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny mpaminany mpanjaka ny mpisaona. Chronologie biblique ny detahiko aminao. Dia nitondra ny tanaka Andriamanitra tsy toa, nitondra ny Torah, nitondra ny faminaniana. Satria izy taom-baovao indray miakatra izany lay dimensionn'ilay taom-baovao ho fanavotan'Andriamanitra antsika. Tian'Andriamanitra andeha ny zavatra taloha. Indro vozoko ny zavatra rehetrarehetra. Nandalo safodrano isika. Nandalo Sodoma sy Gomora isika. Resaka taom-baovao daholo ireny. Indro vozoko ny zavatra rehetra. Miasa Andriamanitra tsy toa ao anatin'ilay contexte hoe avozon'ilay taona. Ny use atsika, namatotra atsika nisy ligature, fatotra ho atsika. Conscient amin'izany ve ianao? Conscient amin'izany ve ny génération misy amin'izao? Amen. Conscient amin'izany ve ny taranaka? Alléluia. Fa ianao kosa dia efa vady ampakarina. Amen. Fofombady. Vady amin'ny Kristy. Mino hafa tonga saina amin'izany ianao satria misy fanahy ny tombotsy loha mamangy ao anatinao roaka fofinaina mahavelona. Manaitra anao. Sy manetsika mitondra révélation ao anatinao. Amen. Ary ianao dia miaina taom-baovao. Isaky ny contexte biblique sy ny contexte trangam-piainana kaparaka eo amin'ny fiainanao dia misy an'izay ligature tapaka izay ao anatinao. Miaina taom-baovao ianao satria misy teny fikasan'Andriamanitra tsy toa mietsika sy tanteraka araky ny révélation voarayanao. Amen. Any anatinao. Dia hatrany misy taom-baovao nentin'i Jesosy, nentin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na mandinika isika dia ny calendrier izay iainantsika. Ohatra izao, rehefa milaza zavatra amintsika ny Baiboly dia 70 taona. Talohan'i Jesosy Kristy dia aravany tepoly. Zany hoe nanomboka teo amin'i Jesosy Kristy dia taom-baovao indray. Amen. Raiso zany. Taom-baovao, misy ligature ny tapahan'i Jesosy Kristy indray tao. Fatorana. Amen. Indro vozoko ny zavatra rehetra. Zany hoe Andriamanitra tsy toa zany dia ao foana ilay fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana manarina ao fahotana. Manapaka n'ilay fatorantsika tao amin'ny sahanedena izy. Ary manisy tombonandro sy tombotsoa ho antsika foana izy. Afahantsika
misezira amin'izay occasion zay fiainanao anatin'ny taom-baovao zay manavao ny zavatra fiainantsika foan'Andriamanitra tsotoa. Amen. Ary zany no zaraina am'izao pejy zao, zany no diloilo fanosorana zanaina amintsika isan'andro isan'ora raha lasa anabavy. Amen. Taom-baovao raiso izany. Hiditra amin'ny teboka faharoa isika. Mazava iny hoe naissance sy fatorana ligature iny. Zavatra mampanahiry fotsiny dia be da be no impino no lasa rita. Lasa hoe fanao mahazatra tsotra fotsiny lasa tahaka ny anniversaire ny taom-baovao lasa tahaka ny za tsy contre ny fete anniversaire sy ny zavatra toy izany. Ny taom-baovao sy izay zavatra afaka raisitsika fetena rehetra. Fa eo indrindra isika no tokony anindry ny principe biblika. Eo isika no tokony misezira ny occasion, ary eo isika no tokony andray révélation. Amen. Nany anatintsika any manapaka n'ilay ligature, lay cordon izao tontolo zao, lay fatora izao tontolo zao, de miavaka ianao am'izay fotoana izay ho tsy maintsy alabazy ny relation amin'Andriamanitra tsotoa. Ary zany no message ampitaitsika amin'ny pejy diloilo fanosorana sy ny ten'Andriamanitra diloilo fanosorana fa be da be ny fiangonana no taraika ao anaty système. Izay lay ligature fatora. Vakina fotsiny liturgia, iraina fotsiny ira fidirana, ny torteny dia fitanisana verset fotsiny fa tsy fanairana ny mpino ohatra. Na ihany koa torteny manokatra varavarana ho any amin'ny révélation, ho any amin'ny rema voaray any mpino. Satria ny torteny dia mijanona ho teny ambaratsotra ihany, toriana fotsiny ihany. Raha vao tsy tonga amin'izay tanjon'Andriamanitra tsy toy izay hoe misy révélation tonga ao anatin'ilay mpino. Afahan'ilay taom-baovao ho marina. Zany hoe ny taom-piainan'ilay mpino zany dia marina fa misokatra ho an'Andriamanitra indray. Dia miaraka amin'izay misy fahatapahana be da be any anatin'ilay olona any, misy zavatra mitritritra be da be any, déchirement. Izay ilay ligature fatorana. Ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Fa ny fiangonana anaty système, isika tsy ao anaty système, ny pejy tsy ao anaty système, tsy misy système, tsy miorona eo ambonin'ny système, fa miorona eo ambonin'ny Jesosy Kristy, miorona eo ambonin'ny fanorenana dia ny apôstôly, miorona eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Indro avoziko ny zavatra rehetra, dia izay fiavozana izay no fiainan'ny fiangonana, satria isika dia vatana fanahy, isika dia fofombady, vady ho apakarina. Resaka épouse. Amen. Ho esorina ity amin'ity zao tontolo zao ity isika, ho tsoahana ity amin'ity tany contexte terrestre ity isika, satria ny taona fiainatsika dia ity amin'ny tontolony izao tontolo zao ity, dia isy taona vaovao indray. Zay le niteneniko toy hoe fisongana foana ilay izy. Fiakarana. Ary tany amboalohany dia raha tadidinareo dia niteny fa tsy miaina firaritso fotsiny, fa aspiré ho any amin'ilay soa isika, aspiré ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, vady ampakarina. Alléluia. Azonao ve? Dikan'izay dia tsy miaina firaritso fotsiny sika, satria ny eglizy ao anaty système dia firaritso daholo ny zavatra ambaranao ao. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, firaritso izany tahaka ilay taom-baovao ihany, manitsaka ny premier jour sy ny deuxième jour isika, ao anatin'ilay tapany voalohany foana isika fanazavana dia mandeha daholo ny karazana firaritso rehetra. Dia tahaka an'izay ihany koa ny positivisme, alaina daholo ny verset biblika rehetra, afahana amin'ny raha soa ny mpino, dia miaina firaritso fotsiny lay mpino, fa tsy ao anatin'ilay soa. Dia satria positivena amin'ny firaritso ny mpino, izay daholo ireo fiangonana ao anaty système ireo. Fa ny pejy diloilo fanosorana, ny ten'Andriamanitra diloilo fanosorana, dia tsy mampiaina anao firaritso fa miaspiré anao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ny soa, fitiavana, lay fahasoavan'Andriamanitra tsototra eo amin'ny azo fijaliana, vie éternelle. Dia misy contexte be da be fanalananao anatin'izay manapaka n'ilay ligature. Hiditra amin'ilay teboka faharoa indray ary sika,
Ao anatin'ity Taom-baovao Jiosy ity, Roch Hachana ity, tsindritsika teo afaka maka verset biblika isan-karazany ianao anambaranao ny naissance sy ny contexte ny ligature fatorana eo amin'ny fiainanao dia proclamenao ao anatin'izay ny tombontsoa an'Andriamanitra tsy to araka ny vision an'Andriamanitra tsy to sy ny fampahitan'Andriamanitra tsy to ao Elohim mamidina ao anatinao amin'ny anarany zanaka ilay tokana Jesosy Kristy ny tombo-kasian'izany sy ny herin'ny filazantsara azo fijaliana dia misy fihetsehana any amin'ny tontolo tsy hita maso satria Andriamanitra no miasa ao anatinareo amin'ny alalan'ny révélation sy ny rima sy ny zavatra hafa ambonin'izany araka ny fahitan'Andriamanitra fity amintsika dia izay no mitondra fiovana taom-baovao indro avazoko ny zavatra rehetra eo amin'ny fanompoantsika. Ny teboka faharoa ihany koa ato amin'ity resaka taom-baovao ity, Taom-baovao Jiosy ity faneken'Andriamanitra tsy to tamin'ny vahoaka Israela isika izay mitolona amin'Andriamanitra fa tsy mitolona amin'ny fiainana, tsy mitolona amin'ny mpanao politika, tsy mitolona amin'ny voisin sy ny voisine, tsy mitolona amin'ny mpiara-miasa amintsika, tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa resaka vie éternelle Israel. Tsy ataoko hoe Jacob intsony ny anaranao fa ataoko hoe Israel lay Jacob anarana olombelona. Tsy ataoko hoe Imanitra intsony ny anaranao mialatsiny amin'ny anarana voatonona. Tsy ataoko hoe Bema intsony ny anaranao. Tsy ataoko hoe fa ataoko hoe Israel satria efa nitolona tamin'ny anjely tsy Andriamanitra ianao. Amen. Ny teboka faharoa ihany koa tsara asongadina dia ilay fitsofana sofara. Ity sofara ity dia famoriam-bavaka rehefa mitsoka ny sofara io. Spesiala izy io satria tanareo zao ary zareo Shalom rehefa ivavaka izy dia misy an'ilay appel à la prière eny. Dia misy zavatra alifany zareo tsy fantatra dia miantso andro zareo dikan'izay dia appel à la prière. Dia ohatran'izay ihany koa resaka spirituel mitovitovy daholo ireo principe ireo fa izay foana ilay niteneniko teo hoe tsy miaina firarian-tsoa isika fa misy révélation tonga ao anatinao misy sofara divine maneno divin maneno ao anatinao manaititra anao, misy trompette corne de bélier fivoriam-bavaka ohatra zao any amin'ny Shalom 5:1 any. Misy ihany koa ankoatra ny Shalom 5:1 rehefa tafapita ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nitsoka corne de bélier ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminany. Moïse namonjy fivoriam-bavaka, nanendry ny andro fivoriam-bavaka. Izay ho no mampiavaka, amen. Izay no mahasamihafa ny taom-baovao tsika izay en alliance amin'ny Yahweh Elohim amin'ny taom-baovao izao tontolo zao. Izay no mampiavaka ny anniversaire-nao amin'ny anniversaire zao tontolo zao. Izay no mampiavaka ny jobilinao amin'ny jobilin zao tontolo zao. Izay no mampiavaka ny fiainanao andavanandro izay anamarianao vanim-potoana izay eritreretinao fa manandanja teo amin'ny fiainanao zaho tsy kontra amin'izany rehetrarehetra izany amin'ny fanamarian'izao tontolo zao satria misy an'ity resaka fitsofana trompeta ity. Souffler le chauffard. Mitsoka an'io corne de bélier io ianao satria an'iny vanim-potoana anomezanao voninahitra an'Andriamanitra tsy to. Anendry fivoriam-bavaka ianao. Ilay fivoriam-bavaka dia tsy assembléanareo samy anareo fa tsy maintsy misy ny présence an'Andriamanitra tsy to. Tokony isy colonne de feu amin'ny andro atoandro, tokony isy androana amin'ny andro atoandro, colonne de feu amin'ny andro alina azafady. Andre afy sy androana tiana tenena amin'izay dia manendry fivoriam-bavaka ianao dia misy présence an'Andriamanitra tsy to. Dia miaraka amin'izay misy anjely kérubimy ao miaraka amin'ny fiarany fanekena izay tahirizana ny dity folo. Zany rehetrarehetra zany dia midika fa tokony isy an'ilay efitra masina indrindra isan'ny parvis dia installé daholo zany rehetrarehetra izany ny contexte araka ny Torah. Fandidian'Andriamanitra vantana na ankolaka.
dia miaraka amin'izay zavatra tokony ho ankasitrahan'Andriamanitra tsy to sy araka ny prinsipa biblika izay ilay alliance fifanekena amin'Andriamanitra tsy to ny zavatra aorinao faneke-pivavahana sy fivoriam-bavaka hitsofanao sofara araky ny antso sy ny trompeta maneno ao anatinao mety hoe ankohonana ianao mety hoe ianao rery mety hoe fivoriam-bavaka fiombona-pinoana averiko tsara tsy fivorianareo samy ianareo fa raha vo izay le izy dia mitovy amin'ny assemblée nationale mitovy amin'ny fivorian'ny ONU mitovy amin'ny fivorian'ny karazana organisation isan-karazany ONG na fivorian'ny mpanao football na fivoriana zanaka pelezana na fivorian'ny ohatrany reny fa tsy izay ny zavatra andrasan'Andriamanitra tsy to amintsika fa tsy maintsy araka ny fanekena tamin'Andriamanitra tsy to tokony isy présence an'Andriamanitra tokony isy colonne de feu ao anaty obscurité ale ary tokony isy andraoana amin'ny atoandro fanatrehan'Andriamanitra izany manatrika eo ny anjely kerobima manatrika eo ary présent eo ny didifola fiaran'ny fanekena ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia ny velany parvi daholo tsy ao anatin'ilay fivoriam-bavaka tendrena voatendry araka ny famakin'Andriamanitra amen alleluia conscient amin'izany ve ianao consciente amin'izany ve tsika sa le fivoriam-bavaka ianao reo saminareo dia samy manao zay akanjo metimety aminazy eo dia izay tonga ao mifampitilikily ny pitarika dia mikendre ny fikendreny ohatra je suis désolé fifaverimberitsika eto foana itya vola mamona rehaka tsy fantatro tsaiko manao tobily manao jobily fakalazana ny fahafolotona na fadimy ambe folotona de pour son image na pour son intérêt na pour 3 points de suspension pour son ego zany fa tsy misy an'ilay présence ana déjà tsisy an'izay mihitsy le izy tsisy an'ilay présence ana colonne de feu tsisy an'ny présence an'Andriamanitra tsy to mihitsy izany zavatra izany satria araka ny filan'ilay olona le izy de ilay fivoriam-bavaka amin'izay fotoana izay lay taom-baovao anendreny fivoriam-bavaka fiombonam-bavaka amin'izay fotoana izay dia tsy taom-baovao araky ny principe biblika ny vision apetrak'Andriamanitra tsy to araky ny alalany kisary Roch Hachana ity fifanekena amin'Andriamanitra tsy to fa fifanekeny zareo samy zareo rehefa tsy Andriamanitra tsy to no ao anatin'ilay fifanekena na ary zareo samy zareo no mifanaiky eo sous déguisement dia mazava azy fa rehefa tsy Andriamanitra dia iza dia voly zay le izy amen tiako voaray anao zany rahalahy sœur ranabavy zoky zandry tsara voaray atsika izany za ihany koa dia mandray amin'izany fitsofana chauffard important be izy io satria Andriamanitra tsy to rehefa mirassemblé mitsoka trompette izy zany ny antony tonnerre 7 tonnerre any amin'ny bokin'ny apokalypsy zany ny antony 7 sceaux zany ny antony 7 trompette zany ny antony 7 église ao anatin'ireny dia misy sofara tsofin'Andriamanitra foana ao anatin'ireny satria Andriamanitra dia tia hamonjy antsika izy Israel hoy izy impiry moa izany tia hanangona anareo tahaka ny famorininy reny akoho ny zanany ho ao ambany elany fa tsy nety anareo be da be isika no efa nitolona tamin'Andriamanitra manana ny anarany hoe Jacob Israel be da be isika no manangana assemblée selon any filatsika sy ny fieritreretantsika be da be isika no manangana rassemblement karaza-piangonana sy ny zavatra ohatran'izany za manokana raha manangana fiangonana vitako zany afaka manangana fiangonana mitsoka chauffard makakorona de bélier dia ici ou ailleurs à Madagascar na ankoatra afaka manangana an'izany de fen'olona fa ny question tokony apetraka dia lay colonne de feu amin'ny andro alina sy lay andro lay andro rahoana amin'ny andro atoandro présence an'Andriamanitra
présence ny kérubim, présence ny alliance ny fiarany fanekena misy ny didy folo hoe io assemblée io ve ao marina ny fiarany fanekena lay zavatra sarobidy indrindra amin'Andriamanitra de tsy inona izany fa ny tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, tiavanao manao tahaka ny tenanao, manajany rainao sy ny renao, ainsi de suite. Fa lay olona rassemblé ao ve tanteraka am'izay. Zay lay rassemblement tian'Andriamanitra amorinantsika. Satria ny rassemblé andrasan'Andriamanitra amintsika isian'ny fanatrehana. De hatrany amin'ny parvis tsy misy petinota sy tasinota fa exclu daholy. Zay ny rassemblé andrasan'Andriamanitra amintsika. Ary zay no principe an'ity resaka taom-baovao ity Roch Hachana ity, mitohy amin'ity fitsofana corne de belé ity. Be da be ho any verset biblika mamory manao antso amin'ny vahoakan'Andriamanitra ho famborina. Jesosy Kristy rehefa nomboana izy, mialohan'ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana ho tsaraina izy, dia nisy ny famboriny Pilato. Misy fotoana tsika mieritreritra hoe Pilato no namory vahoaka fa attention, Andriamanitra tsy to no nitsoka trompetra nanindry ny amin'ny maniplanto ny fisainany sy ny fieritreretany tamin'ny alalan'ny nofy, satria nanofy i Pilato talohan'ny vanim-potoana anankiray izay nanaovany fanambarana hoe tsy nahita tory aho ozy izy fa tsy hitako ny heliko ty lehilahy ity. Any amin'ny filazon-tsarana misy an'izany passagy zany, Matthieu, Marc, Luc, John. Tsy hitako loatra ny heliko ty lehilahy ity de natolo ny vahoaka Jiosy Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoana ny tsarana azy. Iza ny tiako, iza ny tianareo ho avotsitra ho anareo, i Jesosy sa i Barabasy. Zany hoe misy trompeta tsofiny ao anatin'ilay rassemblement, na tonga n'ilay rassemblement. Fa ny olona atao anatin'ilay rassemblement de olona manana haine, olona tsy tabernacle, tsy fiarany fanekena, tsy manana n'ilay vato fisaka ao anatiny, tsy manana n'ilay principe hoe tiavan Jehovah Andriamanitra anao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fananao rehetra, ny herinao rehetra. Aza mamono olona, ora nefa tena ny kendry an Jesosy Kristy daholo, ny olona atao anatin'ilay rassemblement. Blasphème daholo. Omboy matsa an Jesosy Kristy. Sao de izany lay rassemblement misy anao, nitsofana chauffard ho anao. Sao de izany lay rassemblement ivorinao. Sao de izany lay jobily. Fa folo taonan'ny fiangonana, fa 5 taonan'ny fiangonana ankalazainao. Sao de izany lay rassemblement eny Antsonjombe collégium ivorinao sy ny palais de sport. De misy déguisement fotsiny nanangana tamaty amin'ny fandimby daholo manao témoignage. Zany rehetrarehetra izany acteur sy actrice afaka créena daholo ao anatin'izany. Anaovana n'ilay rassemblement ho toy ny zay le resaka plagiat sy resaka usurpation. Samam-pamoahana sy ho tsaraina amin'ny ataony daholo ny olona rehetra. Na iza miresaka aminao zao ary. Iza zay mandray sady mampita aminao zao. Zay ny amin'iny resaka sofara iny miantso fivorim-baraka. Zany hoe mampiavaka an'ity Roch Hachana ity zany, ity resaka taom-baovao Jiosy ity de tsy mijanona fotsiny ihany hoe famaky-teny. Zay efa principe ao anatin'ny fanekena, mamaky Torah tahaka ny mpampianatra sy ny rabbin rehetra ao amin'ny sinagoga, na ihany koa ianao ao amin'ny toeram-pivoriana, toeram-piangonanao na ao amin'ny tokantranao, de mamaky tenin'Andriamanitra, mamaky ny Shalom ianao, mamaky baiboly ianao mamaky zay verset araka ny famangin'Andriamanitra tsy tohanao ianao de miaraka amin'izay miproclamer naissance, lay semence mitiry ndray ao anatinao araka ny fanazavaintsika lavabe teo tsy iverenantsika itsony. Sy en parallèle amin'izay ny resaka ligature zay tapatapahana amin'ny alalan'ilay présence an'Andriamanitra. De izay no antsoinao amin'ny alalan'ny fitsofana sofara, satria ao anatin'ny principe an'Andriamanitra azadino fa rehefa tafapita ny ranomasina mena ny zanak'Israel
dia nandray ny corne de bélier ny mpitarika ny vahoaka Israel, ny mpitarika ny fiangonana, dia nitsoka sofary izy satria izay ny famangin'Andriamanitra tao aminy. Vorio ny zanak'Israel dia manendre fivoriam-bavaka, mihira fiderana, proclameo ny divinité an'Andriamanitra tsy to, ambarao ny fahatsarana. Dia izay ny bokin'ny Salamo, izay ny any amin'ny Levitikosy misy passage be da be milaza ny amin'izany any amin'ny Torany fitsofana somfara, famoriam-bavaka, famorianao ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ny fivoriam-bavaka, fa misy ny présence an'Andriamanitra tsy fa tsy fivoriam-poana, tahaka ny fivoriana mpanao politika, fiantsoana fihavanam-pirenena fa tsy misy Jesosy Kristy, na fivoriam-bavaka resaka religion foty na zavatra ohatran'izany, jeux des îles na jeux olympiques, fivoriana daholo reny, misy tsofara sy anjomara tsofina ao amin'ireny, fa tsy misy Jesosy Kristy, tsy misy colonne de feu, tsy misy andrahona, tsy misy anjely kirobima, tsy misy filanjana didy fola, fa ny fahavetavetana sy ny abomination sy ny zavatra ohatran'izany mbola iainana ao anatin'ireny. Ary malahelo ao milaza aminao fa be da be ny fiangonana ny ao anatin'izay principe izay, fa ambodiny tafody-janak'ondry ny ry amin'ny pupitre, maka ny toeran'ny mpaminany, ny mpanjaka, ny mpisorona, maka ny toeran'i Jesosy Kristy. Dia ireo tsy manana discernement rehetra voantso ao anatin'ireny fanendrena fivoriam-bavaka sy fitsofana sofara ireny, du genre mondialisé sy modernisé. Mazavy iny. Mazavy iny Alléluia, tsara ny tompo. Tsara ny tompo raha lasirana vavy mbola ahafahantsika mandray anjany zavatra rehetrarehetra izany Genesis 22 raha vakitsika dia lay fizahatoetra any Abrahama tamin'ny zanan'ilay tokana Izaka izany. Novangen'Andriamanitra i Abrahama dia ozy Andriamanitra tsy to tamin'ny Abrahama hoe eto amin'ny vohitra ary, amin'ny tendrombohitra ary ny zanako izay tianao indrindra, dia eto fanatitra ho aho, fatory dia ataovy sorona atsatsika, manome préfiguration an Jesosy Kristy ihany koa izay no entina teo amin'ny hazo fijaliana. Dia fantatsika ny tantara fa tamin'ny ora farany dia nisy ondry napetrak'Andriamanitra tsy to, ny revelen'Andriamanitra tsy to tao anatin'izay sorona izay, ny zahana toetra ny Abrahama izay dia iny ondry iny, zanak'ondry tsy misy klema iny no nasolo any Izaaka. Amatorantsika an'ilay fanazavana anankiroa izay resaka naissance sy ligature, izay Genesis 2:20 ny vakentsika ny fitenitsika izay, sy ny rassemblement fitsofana sofara. Izaaka naissance, Izaaka ligature ny fatorana indray, mameky sara ny Jesosy Kristy. Nateraka ho antsika izy naissance, taom-baovao, io rovaziko ny zavatra rehetra ho Yahweh Elohim, ampiainina an'izay taom-baovao izay isika. Dia ny fatorana teo amin'ny hazo fijaliana indray Jesosy Kristy tahaka ny Izaaka lay kisary, ny fanambarana an Jesosy Kristy hoe ento dia fatory atao fisorona. Izay le ligature, izay le fivoriam-bavaka. Manao conclusion zany tsika, dia Andriamanitra tsy to no mama ao anatin'izay taom-baovao izay ihany atsika izay, izay le taom-baovao izay ampiainina atsika izay. Fa izay zavatra izay dia ara-panahy. Izay zavatra izay dia proclamer ny vie éternelle, izay ho ilay mampiavaka atsika amin'ny fiombonana izao tontolo izao, fivoriana izao tontolo izao, firaisan-tsaina izao tontolo izao. Fa itsika dia mirazotra sy ao anatin'ilay fampiainana, fanekena, fifanekena amin'Andriamanitra tsy to, côté spirituel. Teo isika dia niresaka ny Roch Hachana
loha hevitra nyresantsika nyresaka naissance izahaka ligature izahaka na endrika maro isan-karazana izay afaka sy miseho revelen'Andriamanitra tsy to ao am-ponao eo amin'ny fiainanao andavanandro a nyresaka ny hoe manendre fivoriam-bavaka fivorim-potoana fiombonam-bavaka isika amin'ny alalan'ny fitsofana sofara izay mifanaraka foana amin'ny sy mifamatotra foana amin'ny fifanekena amin'Andriamanitra tsy to izany hoe araka ny Torah araka ny lalàna sy ao anatin'ny fahasoavana araka ny tanaka fa amin'ity resaka taom-baovao ity ihany koa teboka fahatelo dia misy ny antsoina hoe repas de communion important be ity amin'ny teny fototra izy io dia hoe seder repas de seder repas seder dia ity resaka repas ity repas céleste ity amen important be hoa izy ity raha mitatra sy mitombo ny fanazavantsika misonga izany miakatra dia hatrany amin'ny resaka mana miafina tany anefitra dia nomena repas seder ny vahoaka Israel ny vahoaka Hebreo reto mpitolona amin'Andriamanitra ireto dia rehefa nanana an'io repas céleste io ary zareo mikapany tsimba ny akanjo tsy nety rovotra Eli-paminany ihany koa dia nomena repas seder tamina toerana anankiray gato nafanaina tamin'ny vato mahamay ny hena avy any an-danitra netiny goaika dia rehefa avy nihinana an'ilay repas seder Eli-paminany dia afaka namita mission nita ny rano non'ny Jordana mifampitohy foana ny fanazavantsika satria ho avy any amin'izay resaka ony izay indray tsika resaka rano rehefa avy ao namakivaky efapolo andro efapolo alina épreuve isan-karazana Jesosy Kristy ihany koa rehefa nifady anina satria le hoe mifady anina dia mifady ny fihinan-zao tontolo zao fa misy repas seder ihany koa avy any an-danitra repas céleste no any Jesosy Kristy tao amin'ny tontolo tsy miafina tontolony miafina tao anatin'ny divinité tsy hita maso dia afaka niady tamin'ny satana izy tany anefitra amen préparation an'ny fiatrehany an'ilay bataille finale azo fijaliana arao tsara zay fanazavantsika izay fa important be hoa ty resaka repas seder ity amin'ity resaka taom-baovao Jiosy ity dia misy ny présent ana karazana élément isan-karazany ohatra hoe ny karoty ny céleri ny poireau ny courgette ny pomme ny daty ny graine de sésame sy ny sisa rehetra symboliquement représenté eo amin'ny table eo amin'ny latabatry ny tompo raha mandinika ihany koa isika manazava ihany Lioka 2:20 efitra ambony miakatra indray ny dimension zany dia nisy repas seder ihany koa tao fa ny tenany Jesosy Kristy mihitsy lay repas seder atao ny nofony ny tena ary ny rano nanambara ny divinité an'Andriamanitra tsy to izy teo ary natolony an'Andriamanitra tsy to ny vakiny ny mofo dia natolo ny divay dia rehefa ny proclame an'izany izy au temps présent dia hoy izy hoe ity ny repas seder ity ny tena koa ity ny rako alatsaka ho famonjenany maro ity resaka repas seder ity dia ratio atsika izy io ary tsy mijanona fotsiny hoe ratio fotsiny amin'ny maha ratio azy fa io mihitsy indray no mirégénéré atsika izay ny nahatonga an Jesosy Kristy ny proclamé tao amin'ny efitra ambony Lioka 2:20 hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny drako no manana fiainana mandrakizay manana ny vie éternelle amen no manana ny salut complet amen eto azany dia manindry amintsika hoe ny rassemblement ny tsofana sofara izay ivorianao ny toeram-piangonanao izay ny proclamenao ny resaka naissance sy ny resaka ligature na makinao ny liturgie ny ranao hira fiderana na makinao ny vaky teny sy ny sisa rehetra
miainanao repas seder, ny sakafo ara-panahy ny tenin'Andriamanitra isan-karazana, dia miproclame an'ilay divinité an'Andriamanitra va. Zay ny question ngeza be sy tiako voarainao. Amen. Miproclame fiainana mandrakizay va, miproclame salut complet va. Sa resaka positivisme, sa resaka fitanisana verset, zay le fanambarana sy fanazavana nambarantsika tany am-piandohana hoe ampiainina positivisme, ampiainina taom-baovao, ampiainina firarintso, miaina fotsiny ianao. Inavy ny passage biblika misy ny repas seder, de mitady toko sy andinina ianao dia miaina niny. Zay fotsiny. Fa tsy eo lay présence au temps présent, ny fisokafany lanitra. Tsy hitanareo akory ny anjelin'Andriamanitra miakasy midina eo ambony lohany zanak'olona. Tsy présent eo amin'ilay fivoriam-bavaka akory, lay échelle de Jacob. Mampitohy any tany sy ny lanitra. Amen. Raha lasy ranabavy eo, manetsiketsika anao ary manisy tsindrim-peo ho atsika rehetra, ahafahanao mitodika amin'ny zavatra ara-panahy. Lay repas seder, lay toko sy andininy vakina ao amin'ny toeram-pivorianao zay nitsofana sofa, nitsofana anjomary, manokatra lanitra ve? Sa dia baiboly vakina fotsiny ihany ho fanomezana fahafaham-pony nofinao, anamboarana ny positionnao, anamboarana ny position an'ny kitapom-bola ny fiangonana, anamboarana ny position any ezaka sy ny sisa rehetra, anamboarana n'izay azo amboarina rehetra sy alohan'ny fisainako sy ny fieritreretako. Fa tsy famangin'Andriamanitra tsy toy izay miainga tamin'ny contexte biblika be da be sy ny fanazavan'Andriamanitra no entiny tamin'ny alalana famangina tao anatinao, rema sy ny révélation araky ny fitiavan'Andriamanitra tsy toy sy ny fahitany fity aminao. Alléluia. Ireo tao amin'ny efitrambony izay nihinana ny repas seder, Luka toko 2:20 sy any amin'ny toko sy andininy hafa, nihinana ny nofon' Jesosy Kristy sy ny sotron-drany dia nahazo ny promesy fiainana mandrakizay, afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana ihany dia Jodasy izany, satria izy dia nihina sy ny sotro tsy tamin'ny fahamendrehana fa tamin'ny fiatsaram-belatsy, tamin'ny fanameloana amin'ny mahazanaky ny fahaverezana azy, tao anaty contexte blasphème, dia amin'ny mahazanaky ny fahaverezana azy dia ny sotro fahaverezana izy. Attention raha lasy ranabavy, amen. Fa isika rehetra izany zany mikitikitika ny repas seder, amen. Eno tsara ity, isika rehetra zay ao anatin'ny repas de communion miaraka amin'ny Jesosy Kristy, repas seder, symboliquement araky ny représentant ireprésententsika azy, isika rehetra zay mikitikitika ny verset biblika sy ny soratra masina araky ny tsindrimandran'Andriamanitra sy ny famangin'Andriamanitra, témoignage selon ny patriarche isan-karazany Jesosy Kristy atraty amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Isika zay mikitikitika ny repas seder, ny tenin'Andriamanitra, ka mihinana izany eo amin'ny latabatry ny tompo, dia misotro fanameloana ho an'ny tenatsika, misotro fahaverezana rehefa tsy contexte fiainana mandrakizay, rehefa tsy contexte vie éternelle, salut complet no hinanatsika azy, dia misotro fanameloana ho an'ny tenatsika, misotro fanameloana ho an'ny tenanareo ianareo. Izany hoe représentant ny zanaky ny fahaverezana ianareo. Dia apetrao ny fanontaniana manaova isika bilan analyse, tsy hoe miditra amin'ny fanompon'ny isa tokony sisa tsokajiny sisa karazany avy isika, fa jereo ny tongotra hoe fiangonana milalao repas seder tahaka ny ahoana ilay fiangonana idirano sy voanao. Repas seder tahaka ny ahoana ilay hoaninao, toe-po tahaka ny ahoana ilay oentinao misitraka n'ilay repas seder. Ilay olona mamaky mofo eo anatrehanao, mamaky ny tenin'Andriamanitra, manonona ny anaran'i Jesosy Kristy ao Elohim, Adonai El Shaddai, Yeshua Masia,
tsy ny sisa rehetra mamaky teny, mamaky mofo, mandroso, ny divay ho anao. Manahoana ny toepon'ilay olona, so de miinvoke fanahafa izy fa tsy ilay Jesosy Kristy, Jesosy hafa hoy i Paoly. Zany contexte rehetrarehetra izany, zany élément, zany grain zaraiko amitsika izany, zarain'ny soratra masina amitsika izany dia à la base de discernement daholo. Discernement de miainga amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsotrony. Important be hoy aho satria raha zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay repas seder andraisanao anjara dia misotro sy mihinana fanamelohana ho an'ny tenanao ianao. Raha fotsy miendrika sy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny contexte biblika, izay nitsofanao sofara sy namakinao repas seder, naissance sy ligature, araky ny loha-hevitrintsika eto hoe taom-baovao, mba ho taonao vaovao, iainanao firarintsoa sy andraisanao firarintsoa, mba ho aspiré ho any amin'ilay soa fiainana mandrakizay ianao. Tsy araky ny contexte biblika, tsy ilay salut complet akory ilay repas seder ho anao sotronao, fa sanatriny zany produit industriel vokarin'ny olombelona, vokarin'ilay marka selon any anaram-piangonana ilay religion, misotro fahaverezana ho an'ny tenanao ianao. Azotsika ny fanazavana. Asa raha tadidinareo fa Exode toko 12 ny zanak'Israely rehefa andevy tao Egypta izy, dia nanomanan'Andriamanitra repas seder izy pesa, satria izy fahafatesana andalo, zay le pesa zay le pasika jiosy, dia ilay repas seder iny tao anatin'iny nisy henan-janak'ondry tsy misy klema, miaraka tao amin'ilay repas seder dia nisy ihany koa ny anana mangidy isan-karazany araka ny tsirony avy selon any Tora, zay le fifanekena amin'Andriamanitra tsoto, zay tsy maintsy anananao fifanekena amin'Andriamanitra taloha vaovao mandrakizay, anjaranao miperse an'izay amin'Andriamanitra tsoto, tsy maintsy mpifanaiky amin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy manana ny fifanekena amin'Andriamanitra tsoto ianao. Dia io repas seder io rehefa nihinana an'io ny zanak'Israely dia nandalo ny fahafatesana, ary inverser ilay tendance, ilay mikendry ny démonie saika amono ny zanak'Israely indray no ny fanahy ny fahafatesana no ny anjera tamin'izy ireo, fa nandalo fotsiny ihany tamin'ny vahoaka Israel, dia tanteraka tamin'izy ireo ny fiondranana Exode, repas seder, satria izy ireo dia fa mihinana n'ilay repas seder selon an'ny fanekena Tora, ny fanekena izy ireo tamin'Andriamanitra tsoto, tsy nisy latsaka, tsy azo nasiana ambina, fa tsy maintsy ao anatin'ny fanekena isaky ny pitsopitsony avy hatramin'ny tsirokely tsy maintsy tandremana tamin'izany vanim-potoana. Zay ao maha important an'ilay fanekena, ary tsy voatandreo raha tsy ireo venen'Andriamanitra tsoto aminao. Tamin'izany vanim-potoana zany izy dia nire venen'Andriamanitra tsoto tamin'ny Mosesy ho an'ny ankohonana Israely. Dia misy ny zanak'ondry izay fampizarana, raha ohatra vitsivitsy ianao ny ao an-tokantrano, dia ifampizarana amin'ny voisin, ny voisine, ny havana, tsy maintsy sahaza sy lany, tahaka n'ilay manan-tany anefitra tsy azo nasiana ambiny, sy tsy azo anangonana amin'ny vanim-potoana tsy tokony anangonana, fa ny vanim-potoana sabata zay tokony anangonana dia mila manangona, araky ny fanekena sy fanekena. Izay ilay deux tailles izay deux tailles izay dia tena important, fa tsy maintsy mipetraka tsara ilay alliance amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mirevele ao anatinao, miteny amin'ny alalan'ny rema izy dia hoe izao ilay fanekena, fifanekena mampatsia io ilay présence an'ilay tabernacle, présence ny fanekena arovan'ny anjely kirobiny. Didy folo ny resaka amin'izay, hoe ianao dia tsy mahazo mamono olona, ianao dia tsy maintsy mitia an'Andriamanitra tsoto, tsy hoe tsy maintsy fa velona ao anatinao, tiavan'Jehova Andriamanitra mifonao rehetra, mifananao rehetra, ny sainao rehetra, mifananao rehetra, tiavanao manao tahaka ny tenanao, manajany rainao sy ny reninao, aza mangaratra, aza mamono olona, aza mitsirehitra, aza mitsoa vavolombelona andainga, sy ny sisa rehetra. Miendrika repas seder daholo izany rehetrarehetra izany. Miditra contexte ara-panahy isika. Amen, voaray anareo ve? Ka mipetraka ny fanontaniana hoe ilay rassemblement nitsofana sofara isan-kalady na isan-tsabata na isaky ny larobia na isaky ny fotoana voatendra,
fankalazana jobily sy ny sisa rehetra tsy haiko izay namorina olona nitsofa na anjomara sy trompeta araky ny religion isan-karazany misy be da be ran'izao tontolo zao sy ao Madagasikara. Manahoana ilay présence an'ilay repas seder. Repas seder selon an'ny salut complet ve. Mihinana nofon Jesosy Kristy sy misotro ny rà ve ianao ara-panao io fa tsy resaka cannibalisme, tsy resaka cannibalisme. Misy orienté amin'izay fijery zay mantsy anazy izay satria ny maso ny jiro ny tena tsy manana fahazavana izy ireo millumineny ao anatiny tsy manana ny famangin'Andriamanitra tsy toy ihany koa izy manazava azy izany rehetrarehetra izany. Amen. Misaotra ny tomposika voalazantsika izay rehetrarehetra izay teboka farany teboka anankitelo zay ny voalazantsika. Amen. Tsara ny tompo amaranantsika n'le exode 12 teo dia rehefa nihinana n'ilay repas seder dia tsy ringana ny lamatoan'ny Israely tsy nisy fahafatesana nandalo tamin'ny ankohonana Israel fa tafita hatrany amin'ny exode fiondranana izy ireo ary eto amin'ity exode ity ny amaranantsika azy tao anatin'ny exode izy ireo dia accompli ny exode fiondranana rehefa tafita ny ranomasina mena izy ireo. Amin'ity resaka Roch Hachana ity ihany koa ny premier jour izay sa deuxième jour raha tsy diso dia misy ny famangina ireny fleuve d'eau ireny. Amen. Ny fanekena ekena araky ny fifanekena ampiarina ao anatin'ity teboka faefatra farany resantsika ity famonjena ny plan d'eau mety hoe ranomasina, rano mandeha, rano Jordan ho anareo izay manana moyen dia makany Israel satria izay mba mahafinaritra anareo tsisy maharatsy an'izany fa amin'izao moa efa betsaka ny resaka clientélisme, ny resaka agence de voyage sy ny ohatran'izany dia orienté plus any amin'izay ny olona fa tsy orienté any amin'ny resaka salut sy famonjena. Bon, tsy fampiny fahatafitan'ny soratra masina daholo izany anairantsika sy tondrantsika di l'huile fanosorana zarainy ny soratra masina ho antsika isan'andro isan'ora eto amin'ny page. Misy ny cérémonie de purification zay no iantsona anazy fifanekena amin'Andriamanitra tsy toy izay fa tsy purification ohatran'ny zareo amin'ny spiritisme na ry zareo amin'ny occultisme hoe mifadianina dia misy ny pratikana tantra mantra ny resaka essoufflement ny resaka inspiration expiration resaka système na yoga reny zany tsy izay le izy fa tena hoe plan tsara ho manipika fa ny resaka spirituel dia miramira sotra daholo mitovitovy daholo. Misy anamana anankiray izay ny resaka tamiko dia hoy izy hoe tsy haiko izy fa ity resaka taom-baovao Jiosy ity dia mitovy mihitsy tsy misy valaka amin'ny resaka taom-baovao malagasy. Oui, raha mandinika itsika dia ny taom-baovao malagasy dia misy resaka fidiovana ihany koa, misy resaka purification, misy resaka antso atao ihany koa zay le mitsoka sofara teo, misy ny fiaraha-misakafo santabokatra zay le repas seder. Fa hafa ny fifanekena amin'Andriamanitra tsy toa dia afaka ny fifanekena, hafa ny fifanekena ivelan'Andriamanitra tsy toa. Zay resaka spirituel mitovitovy daholo ireo fa ny ray resaka salut vie éternelle misy ny rano Jesosy Kristy zay mihinana sy misotro ny drako, mihinana nofoko sy misotro ny drako manana ny fiainana mandrakizay. Fa ilay cérémonie anankiray dia rito araky ny taom-baovao malagasy azy na taom-baovao sinoa na taom-baovao japonais dia misy rita isan-karazany mitovitovy endrika somary mitovitovy daholo. Dia hoy nareo ahoana ary zany mitovy daholo ihany arenge zany alarana bavy ny devoly dia pakataraka, ny devoly dia te référé amin'Andriamanitra foana, ny démonia dia te hilahatra amin'ny Jesosy Kristy foana. Izay la izy zay dia zay zavatra principe amin'Andriamanitra tsy toa dia copien'ny Jesosy, copien'ny démonia. Izay zavatra nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia misy usurpation, misy plagiat ataon'ny démonia foana. Dia izay ny antony hoe mitovy ihany marina kay ny taom-baovao Jiosy sy ny taom-baovao malagasy. Amen, alléluia.
mitovy selohany fijerin'ny olona tsy manana discernement, tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy to, fa raha anaranao fanazavantsika teo dia mazava tsara fa tsy misy ifandraisana, tsy misy iarahany Kristy sy Beliala. Eto amin'ity teboka fahaefatra faran'ity sika maranantsika fa lava dia lava ny zavatra voambara betsaka izay voray antsika izay cérémonie de purification dia mamonjy an'ireny karazana plan d'eau ireny. Rehefa avy ninana ny repas seder ny vahoaka Israela dia nentin'Andriamanitra ny ondrana ary nampandalovina plan d'eau ny mer rouge ny ranomasina mena. Purification satria ny séparena complètement tamin'ny ritany vahoaka egyptianina, ny séparena tamin'ny fanandevozana, ny séparena tamin'ny fahafatesana, ny séparena tamin'ny tontolon'ny tongolo Egypta hoentina mamaky hevitra. Za tsy miteny hoe avy hatrany de vie éternelle fa mbola hoentina mamaky hevitra. Important be zay passage tokony voaray anao. Zany hoe ny zavatra rehetra nambarantsika rehetrarehetra teo dia tsy midika akory fa fiainana mandrakizay fa mbola andalo tany hevitra isika. Dia izay no misonga sy miakatra ary ny taom-baovao tena taom-baovao andrasako sy andrasanao dia nouveau Jérusalem fiainana mandrakizay. Antsika miaina taom-baovao tsy misy contexte espace-temps intsony izao iainantsika izao. Izay ampiainana isika fa any isika tena miaina mihitsy ao anatiny isika any. Fa izao anefa Jesosy Kristy nampianatra izy rehefa mivavaka ianareo dia manaova toy izao izy. Raha ianay izay nan-danitra masinina ny anaranao, tonga any amin'ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Izany hoe izay plan salut vie éternelle ao an-danitra izay no fiainana tokony ho tafidina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izay ilay fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana. Mitady olona fatratra Andriamanitra tsy to hivavaka amin'ny fanasy fahamarinana. Ka raha miaina ny Roch Hachana ny vahoaka Jiosy, miaina taom-baovao ianao, miaina anniversaire ianao, mitsoka shofary ianao, mamaky teny, naissance sy ligature ianao, mihinana ny repas seder ianao, migoteny sainte seine ianao, efa nazavaintsika teo daholo ny point ny détail vitsivitsy tokony tandremana ao anatin'izany, mamonjy plan d'eau ianao, batisa tahaka ny nitondrana ny vahoaka Israela ny ondrana. Tsy midika famonjena fa mbola andalo tany hevitra ianao. Ianao va ilay vonina sy prêtre. Jaona toko faefatra andiny faefatra amby-roapolo. Andriamanitra dia fanahy mitady olona fatratra izy vavaka amin'ny fanasy fahamarinana. Nanambara ny soratra masina teo tamin'ny alalan'ny vavaka nampianaran'ny tompo hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ao an-danitra ao dia misy fanompo-pivavahana, io ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia misy ny loholona efatra amby-roapolo sy ny zava-mananana efatra mivavaka amin'ny fanasy fahamarinana. Masina Jehovah tompony maro, enika boky ny Apokalipsy. Misy fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana ao an-danitra ao. Dia iny fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana iny no tokony ho dimension amen ho fivavahantsika fa tsy rassemblement hitsofana sofara izay mbola isika ihany no mametraka ny calcul sy ny filana sy ny kajy rehetra. Mino fa misy zavatra voarainao tamin'izay zavatra nambarantsika rehetra izay. Misaotra ny tompo ny teny mafy tsy lozanota ajanontsika eo ny fanambarana izay ny zavatra rehetrarehetra nambarantsika sy nozaraintsika izany no mahatonga ny tenako manokana mailo amin'ny karaza-piborim-bavaka sy manao tri tsara
monsieur discerner tsara ny amin'ny karazan-javatra isan-karazany hatrany amin'ny resaka purification ny repas seder ny détail rehetra ny resantsika teo tiako ihany koa mba ho tafitany aminao izay fizarana izay hoe il faut savoir discerner jerevy ihany koa ny fivoriam-bavaka isinao ny repas seder hoaninao ny batisa nanaovana batisanao sy ny sisa rehetra ny batisa ekenao ny vakiteny novakina taminao sy ny sisa rehetra mila monsieur discerner amin'izany ianao Andriamanitra dia fanahy mitady olona fantatra izay hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana. Zay no izy fa mirarisoa antsika rehetra dia mirarisoa ny tsy salama rehetra ahita fahasalamana, mirarisoa an'ireo ao anatin'ny bataille sy ny ady na ara-nofo na ara-panara lasarana-bavy dia tononoko aminareo ny fahafahana ny délivrance amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny zavatra nozaraintsika ireo anaty obstacle rehetra ao anatin'ny faharirahana ao anatin'ny fangejan'ny zao tontolo zao isan'izany ny tenako dia miara misento isika amin'ny fanahy miandrandra taom-baovao vie éternelle mandrakizay salut complet efa atao anatsika amin'ny alalan'ny fanantenana sy ny finoana izay fa isika kosa dia iaina an'izay ary zay ny proclamentsika ao anatin'ny fanantenana sy ny finoana au temps présent hidirantsika amin'ny antsoina hoe fivavahana amin'ny fanahy sy ny famarinana mba ilay zavatra ho iainantsika futur antérieur dia efa fiainantsika izao sady sotraonao zay tompo any amin'ny zavatra voazara sy nambara dia raiko ny anaranao raitsy toa dia raiko ary proclameko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany ny zavatra rehetra voambara araka ny sitraponao ny voazara tamin'ny loha hevitra Taom-baovao Roch Hachana izany dia proclameko etiam-pamaranana ihany koa ny taom-baovao ho an'ny vahoakanao izay te hifandray aminao sy te hiombona aminao amin'ny alalan'ny teninao, ny teny tao aminao izany. Dia taom-baovao isin'ny repas seder misy ny salut complet, taom-baovao misy ny anjomaranao ny trompetanao izay manambara foana ny fiavinao ho fanjavonana hidirany indray amin'ilay dimensiona fiainana mandrakizay vie éternelle tsy misy espace temps proclameko amin'ny vahoakanao izany. Proclameko ihany koa ny purification ny batisa fandevonana ny ota préfiguration an'ny fandevonana Jesosy Kristy ny ota teo amin'ny azo fijaliana dia proclameko amin'ny vahoakanao ihany koa izany. Dia misy batisa indray tanteraka ihany koa an'izay mangeta eta ny amin'izay fahafana izay dia proclameko ho azy ireo miara afaka amin'izay proclamation izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tanteraka ny fisandratana vaovao amin'ny taona vaovao ihany koa iainan'izy ireo tanteraka amin'ny alalan'ny batisa dia mandray izay manana ny finoana ao anatiny sy manana ny rema révélation velona ao anatin'izy ireo. Miaja sy ny tera dia anao ireriany raitsy toa hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay ny rany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tomboka sy anjany vavaka izany. Miratso antsika rehetra dia manaraka indray miresaka loha hevitra hafa isika tain'ny tompo Jesosy daholo raha sy ranabavy veloma tompo.